Ndray mavakely eo amin'ny lafiny fanatanjahantena mbola vaovao lehibe izay mitana ny sainy mpakafy baolina kitra ny nalaina ny Amady ho filohan'ny CAF saika nakasitraka izany avokoa moa ny olona izay sendra ny mpanao gazetinay teny andalana teny sy manantena ny rehetra fa hitondra fiovana ho an'ny baolina kitra malagasy izao fitantanantsika ny CAF izao. Fahitako an'izay aloha raha misy dia tena mahafinaritra anazy satria Madagasikara dia manana traikefa ny tanora zazalahy amin'ny resaka baolina ary amin'izany fitantanan'ny Madagasikara izany Amady izay dia tena sokatra tsara ho antsika zany ny resaka sport ary tena hivoatra ny tanora malagasy. Ny fiovanan-drasako zany amin'ny baolina kitra dia sport mazava fa tsy tiako zany le isaky ny baolina manko dia misy hoe vidiny fa ny tena fanatanjahantena milamina ara-dalàna ary mahafinaritra ary maharisy Madagasikara. Zavatra lehibe ho antsika aloha zany matola any Amady zay misy zavatra mahafinaritra zany satria amin'ny malagasy satria voalohany zao izy ny tena teratany malagasy mandray andraikitra avo amin'ny tena eo amin'ny raisam-pirenena eo amin'ny baolina kitra teny faritry ny Afrika. Ny Madagasikara manokana zany dia mahazo an'ilay toerana ambony izy dia tokony hijery tsara ho an'ilay baolina kitra eto Madagasikara ny ampandroso azy. Indrindra koa fa iny tena ezahana zany dia mba io mba fanampiana an'ireo mpilalao dia motivation amin'ny match atao na maresy na resy zay zany ny tsy ampy dia zay mba gaviana mba iasana mba hoe takina aminazy zany zay raha mety. Mahafinaritra aloha amin'ny avo-dreka zay amin'ny baolina kitra zany zavatra hoe mahafinaritra zany tokony ny supporter zany tokony hanohana be akademika ny fitondrana koa moa ety an-daniny zany tokony hanohana kararadalàna ny sport. Ny zavatra iandrasana moa zany dia ny fandresena aloha zava-dehibe aloha fandresena dia eo amin'ny fananana ny toerana tsirairay fijerena ny fahasalamany sy ny fitantanana ankapobeny.